Araka ny nambarantsika teo dia iverenantsika ny vaovao mahakasika ny hetsika la grande braderie de Madagascar izay nisokatra nanomboka omaly. Entana maro samihafa moa no hita sy atolotr'ireo mpitsidika mandritra n'izay hetsika izay. Tsikaritra ao ihany koa moa ny sehatra ny fikarakarana ny vatana sy ny fahasalamana ary isan'ny mpandray anjara amin'sana izay sehatra iray izay moa ny fitsibotsika. Fanadihadiana nataon'ny Lova Ramanantsoa sy Christian Rakotondramanga. Entana maro karazana manaraka nika farany amin'ny teknôlôjia natolotry ny fitibotika izay manana tranombarotra eto Sorano. Anireo mpitsidika la grande braderie de Madagascar. Andao arana ny fanazavana tompon'andraikitra mikasika izay. Dia le gaine thérapie vita avy amin'ny bamboa izay efa nankalazainay amin'ny gazety amin'ny mpivamaro isan-karazany ary efa be da be ny olona zany nahita vokatsoa avy amin'ity gaine thérapie bamboa ity. Mampiena anao ao anatin'ny 5 andro monja izy ity zany tena farany tsara indrindra ny tsy effet secondaire mihitsy, tsy olona tsemboka be ianao fa efa misy aération ao anatiny, tsy olona rera-davy ianao fa vao mametraka an'izy ity ianao dia lasa salama be. Tia varian'ity zany dia taty amin'ny braderie atsika vehivavy manana problème ana resaka na vehivavy tsy miteraka ary vehivavy tsy miteraka ny vehivavy marary foana koa ao anaty tranonjaza indrindra fa ianao misy fibrome, misy kyste ary eo ihany koa zany indrindra vehivavy ménopause dia ity zany natao hoe ovariana. Ity zany manotra an'izay zavatra izay ary tena manala ny resaka loto rehetrarehetra ao anatin'ny faritra ao anatin'ny tranonjanaka ao. Resy lahatra ireo mpitsidika nahita ny fahasoavana azo tamin'ny alalandreo akora nandramany nandritra ity fotoana ity etsy Mahamasina. Taloha anke ohatrany hoe maisamaisatra zany vatako dia zao ohatrany mavitibitika zay nitsaroko zany tena hoe azoko lazay zay. Araka ny toromarika efa nomeny Madavision dia mampiatra ny fianambidy ihany koa ity mpandray anjara ratsona fitibotika ity amin'ireo entana varotany.